Revana malala fivaliana mandrakariva ny manasa antsika iombom-bavaka amin'ity androany ity, koa dia mandeha hiara anondrika ny lohantsika isika hivavaka. O Andriamanitra rainay eo, tsy mitsahatra izahay ny misaotra anao satria tsapanay fa mitantana ianao ary manolotra ny soa rehetra ho anay. Koa misaotra noho ny mbola fahazaonay manandratra vavaka eo anatrehanao. Tompo malalo, eo amin'ity fiainana ity dia te handresy mandrakariva izahay, koa dia manolotra lalana sy fomba manokana ianao mba hahazaonay izany fandresena eo amin'ny fiainana izany, dia ny fandresena tahaka ny nandresen'ny zanakao. Ianao tokoa no efa niteny taminay manao hoe aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity bokin'ny lalàna ity, fa saintsaino andro aman'alina hitandremanao hanao arak'izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia halavrary ny lalanao ianao sady ambinina. Tompo malalo, izany no fandresena tolotrao, dia mba hanananay fanambinana eo amin'ny fiainana, halavrary ny lalanay eo amin'ny fiazakazana eo amin'ity fiainana ity, koa dia mitalao aminao zahay, omeo anay ny hery, omeo anay ny fanantenana, omeo anay ny toky mba ahatonga anay hifikitra amin'ny teninao, satria ianao no efa niteny hoe aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity bokin'ny lalàna ity, fa saintsaino andro aman'alina. Koa dia ampio zahay hitandremanay araka ny didinao. Ankehitriny ihany koa Tompo malalo amin'ity androany ity, dia mivavaka manokana izahay ho an'ireo mpitsara. Tompo malalo, omeo ny fahendrena avy aminao izy ireo, ka hitsara ireo raharaha isan-karazany manoloana mandalo eo anoloan'izy ireo, hitsara amin'ny rariny, hitsara amin'ny hitsiny araka ny fahamarinana. Eny, ho mpitsara atahotra anao ka hanatanteraka ny andraikiny sy ny asany eo ambany fahatahorana anao izy ireo Kristy io, hampanjaka ny fahamarinana mandrakariva. Amin'ity androany ity koa zahay dia misy namana anankiray mangataka vavaka manokana ho an'ny Jôdany, satria voafatotry ny fahazaran-dratsy zany Jôdany zany, voafatotry ny fisotro-toaka. Tompo malalo, efa tsy salama izany olona izany, kanefa mbola misotro ihany. Ianao no efa nilaza Tompo fa raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Koa aoka izany olona izany mba hanaiky ny fanafahana atolotrao Jesosy Kristy, ary tsy ho azy rery fa ho an'ny olona rehetra zay voafatotry zany fahazaran-dratsy izany, dia ny fankafizana ny fisotro-toaka. Tompo malalo, fangejana sy fatorana hamatorana ilay ratsy ny zanak'olombelona izany, koa omeo azy ny hery, ny tanjaka mba azahoany mitodika mifanatrika aminao Jesosy eo, ka anantenany ny fanafahana lehibe avy aminao, ary indrindra hanoloran'izy ireo tena ahafoy ny lalan-dratsy ny rehetra. Dia izany vavaka izany no tononona sy angatahana aminao Kristy malalo, misaotra raha io. Amen.